Nanamarika ny androny manamboninahitra ihany koa ny teo anivon'ny anteny Merandol izay nanana fandaharam-potoana ny fanandrify tamin'izany. Isany amin'izany ohatra ny hazakazaka ny raisan'ny rehetra ary nanomezana ihany koa ohatra ho an'ireo rehetra izay tafiditra tao anatin'ity raharaha ity. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny androny manamboninahitra androany ireo androm-panjakana maro samihafa misy eto amin'ny Repoblika Malagasy. Ny fiadidian'ny Repoblika, ny fiadidian'ny Premier Ministre ary koa ny anteny Merandol dia samy nanantanteraka avy zany andro zany. Androany niarahana tamin'ireo manamboninahitra mandrakitra avy ireo androm-panjakan'ireo. Raha ny teto amin'ny anteny Merandol manokana dia lanonana ara-panantanjahantena nandraisan'ny fianakavian'ny anteny Merandol anjara izany. Mariky ny fiandrianam-pirenena kosa ny fananana manamboninahitra sy ny tafika miaraka aminy hoy ny filohan'ny anteny Merandol Andriamatoa Rivo Rakotovao ary ny miaramila no tandroka ary ny vozona ho an'ny firenena malagasy. Fantatra fa andro lehibe ho anareo tokoa ny andro 20 janoary satria atserovanareo zavatra maro samihafa na teo amin'ny fiainana manokana izany ny fiainam-pirenena satria zavatra lehibe dia lehibe tokoa nazahoantsika an'izany tamin'ny fotoanandro. Tsara ny amelobelomana azy foana isan-taona satria anisan'ny marika ny fiandriana amin'ny firenena izany fananany manamboninahitra malagasy izany sy miaraka amin'ireo miaramila izay miaraka aminy. Hoaravainy ianareo ary samy tenyandriamanitra vita soany adidinareo amin'ny tanindrazana ity satria ny devisinareo dia efa fantatra fa ho an'ny tanindrazana ho an'ny tanindrazantsika ity na inona fomba fiteny azy ary nareo tokoa ny ary farany amin'ny firenentsika ity engany mba ao anatin'ny filaminana isika no mila ny mpitandro ny filaminana fa tsy anatin'ny korotana koa satria ilaina ihany koa nareo amin'izany mitandronan'ny filaminana zany koa dia miteny androany tsy atao lavabe fa moloatra ny lavidavitra le atao ao ka dia mirary ny soa mirary ny tsara engany ety toeram-piasana izay raha antsika eto ity dia roborobona landava anjakan'ny fifanajana sy fifankatiavana mba ahafahantsika ho irin'ny olona fa tsy haniry olona kory. Dia ihany koa ny fotoana nanomezandreo manamboninahitra ny solombody akoho ho andreo ray aman-dreny. Raha ny teto amin'ny fiadidian'ny Repoblika manokana dia nitolorana gisa ny filohan'ny Repoblika izay tsy ahirina fa lehibe efa ratapon'ny tafika malagasy. Nanamafy ny filoha Erajona Raimampianina fa ny fiaraha-mitan-drehetra no paikady mahomby entina natanterana ny andraikitra sy ny adidin'izy ireo. Noho izany dia nilaza ihany koa ny filoham-pirenena fa ny taona 2024 dia ahafahana indrindra manamafy ny ezaka vita indrindra eo amin'ny ady amin'ny fahantrana sy ny fanarenana ny firenena.